Miaraba tompoko ampifaliana indray no anolorana antsika izao fandarana izao. Araka ny fampahafantarana efa nalefanay nanomboka omaly moa dia Maître Antitra Razafy Manantsoa, minisitrim-panjakana eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika misahana ny fanavaozana no vahintsika androany. Telo mianadahy kosa izay no ifarimbona amin'ny fametrahana fanontaniana ny tenako Babi Stéphane, mpanao gazety eto anivon'ny televiziona malagasy. Eo ihany koa ny namana Njaka Randriana Vonsoa izay mpanao gazety ny radio Antsiva, ary ny fahatelo ny Andriambavilanitra dia ny mpanao gazety Finoana Razafy Jao Manana. Miarabanao Ramatoa Minisitra, misaotra anao ihany koa nanaiky ny fanasanay hitafatafa ato anatin'izao fandarana manokana izao. Efa miarabanareo telo mianadahy eto, miaraban'ny Finoana, miarabanao Babi Stéphane ary miaraban'ny Njaka ihany koa amin'ity andro anio ity, ary makasitraka amin'ny fanasana izay nataonareo. Ya, fanontaniana voalohany Ramatoa Minisitra, ataontsika hoe départementa vaovao be, rafitra mbola tsy nisy hatramin'izay ty ministera izay sahaninao tia, inona ny tena hoe antom-pisinareo, inona no andraikitrareo, inona ny mission andrasan'ny vahoaka aminareo? Marina tokoa fa ministera mbola vaovao ary voaorina mihitsy izy ity. Fampatsahivana fotsiny no ataoko eto hoe ao anatina fotoana teteza mihitsy tsika izao. Ao anatina fitondrana gouvernementa isahana ny vonjy zavatra vonjy maika na ny vonjy taitra, fa gouvernementa ihany koa amin'ny teny français moa izany hoe gouvernement d'urgence et gouvernement de transition vers la refondation. Ny fitondrana izay misy dia natao hoe misy ny rafitra voalohany moa izany hoe présidence de la République, présidence de la refondation de la République, azafady, présidence de la refondation de la République. Dia fantatritsika tsara rehefa miresaka hoe refondation de la République dia ao anatin'ny saintsika avy hatrany ny hoe misy ny atao an'ireo androm-panjakana na institution républicaine. Dia ao anatin'izay zany ny asa voalohany ity ministera ity, satria anao fanavozana ifotony mihitsy isika zany, satria be dia be ny zavatra mila aorina indray, mila fanavozana, fa tsy ny rafim-panjakana tsotra fotsiny izay nazatra antsika, fa misy ihany koa ny rafitra anankiray izay lasa rafitra izay nanahirana hatramintsika amin'ny teny izao, dia lasa nisy institution anankiray izay mipotra, dia ny ataontsika hoe kolikoly, institution corruption. Anisan'ny ady lehibe izay masono ty fitondrana ity zany, ary miara-dalana amin'ny fanavozana izay rehetra izay atao, izany ady amin'ny kolikoly izany, satria ny fiainantsika na fiainantsika andavanandro na dia finy zavatra farag'izay kely indrindra dia mandeha ho azy ny fanaovana kolikoly, ny fanolorana vola kely, mametraka kely sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny antony ametrahana ny ministera dia misy zavatra goavana be anankiroa, dia eo aloha ny famerenana indray nataontsika an'ilay hoe pacte moral national, izay amerina ny ataontsika teny français daholo aloha nampiasaika eto mba mora horaisin'ny rehetra, amerina indray ny famendrehan'ny olona, dignité humaine, ny éthique publique, ny redevabilité publique, fa indrindrandrindra ny fametrahana mihitsy hoe misy malagasy, misy olom-pirenena izay tsy noenona, izay tsy nafantatra ninninona ny fitantanana ny raharaham-panjakana, tsy nalalany mangarahara, nisy fitakiana zo fototra, nisy zavatra nandrasany avy amin'ny fanjakana, kanefa le natsiaro izy fa tsy nisy fanjakana teo, tsy nisy nia zany ny dikan'izany. Rehefa matsiaro efa tsisy fanjakana dia satria natsiaro izy fa tsy nisy nia, tsy nisy nijery, tsy nisy nieno sy ny sisa izay hitantsika tamin'ireny hetsika izay nisy revendication, nisy fitakiana maro samihafa tamin'ireny fotoana ireny. Ka amin'ilay hoe ministera mpanjakana miarikitra ny fanavozana Repoblika, ny zava-baovao nisofina mantsy ny ministera rehetra manana ny anarany sy ny andraikitra tonga dia hoe mazava. Ministera ny fanabeazana, fampianarana zany ny resahana, ministera ny fahasalamam-bahoaka resaka fitsaboana zany no ao, ministera ny fitsarana resaka fitsarana, fa ilay fanavaozana sao hoe manitsaka andraikitra ministera hafa zany Ramatoa Minisitrim-panjakana ny asa ataonao rehefa amin'izao fanombohana zao.
averiko tsara le izy hoe ny le anaran'ny ministère zany re ministère d'état auprès de la représidence chargé de la refondation zany hoe raha ohatra ka manao saritsaritsika zany dia ministère mpanjakana aty amin'ny fiadidinany fanavozana zany aloha le izy fa rehefa mijery indray hoe ny laharana ao anatin'ny gouvernement dia laharana faharoa zay zany le tenentsika hoe transversalement amin'ny lafiny mahiona moa zany fomba fiteny zany teny azahoan'ny olona anazy dia misahana ihany koa aty amin'ny gouvernement hiara hiasa amin'ny resaka fanavozana isaky ny secteur ministériel zany azo everina ve zany no itohizany ty ministère ty raha vita le fanavozana sa hoe mijanona atreo ny asan'izay hoe ministère mpanjakana misana ny fanavozana zay raha ohatra hoe tapitra ny fotoanany tetezamity rehefa manaraka tsaritsika ny famelabelarana makasika ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État zay nataony prime ministre dia rehefa maheno an'iny tsika dia misy fepitoana zay nolazaina tao anatin'izay hoe farafatarany 4 volana ny ministère dia tafiditra ao anatin'ny gouvernement ihany koa tafiditra ao anatin'ny fitondrana ny firenena miaraka aty amin'ny fiadidinany fanavozana dia raha izay no jerentsika zany dia miaraka amin'ny farana eo daholo mavita ny adidy mavita ny andraikitra iantsoroana dia samy vita daholo ny anjara andraikitra rehetrarehetra manomboka any présidence hatraty anatin'ny gouvernement kanefa kosa eto dia efa miteny hoe any anatin'ny le PMO iny dia ahitantsika tsara ny anjara andraikitra ny tsirairay fa indrindrandrindra ny antom-pisiny ty fitondrana ity anao fanavozana ifotony dia tsy maintsy arovana izay fototra napetrakatsika rehetra ho apetraka mandrapavita n'izay mission zay tsy maintsy arovana io mety tsy maintsy isy structure anankiray zay tsy maintsy apetraka mety ho ataontsika hoe gardien de la refondation mety zavatra zay tenirana tapahana any amin'ny fikonan-dom-pirenena le izy fa tsy maintsy toizina ary arovana izay aki izay zavatra natsangana izay zavatra vita mandritra n'izay fotoana rehetra izay anaovan'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny fanavozana moa zany dia ny prime ministre sy ireo membre gouvernement rehetrarehetra samy manana ny andray anjara ndraiky nytandrifiny azy daholo anatin'izay raha mato ministre ataoko hoe départementa iorenina ny fanavaozana zay matimatesany fitondram-panjakana amin'izao ny ministère zay tantaninao manahoana ny tetibolanareo misy ny milaza fa hoe kelikely io ny tetibola ny ministère mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny republika manahoana ny makasika izay to ministère vonatsangana vonatsangana mihitsy izy ty ary rehefa hoe ministère vonatsangana zay dia tsy tafiditra ao anatin'ny loi de finance 2025 aloha zany any anatin'ny loi de finance 2026 zay voalany voamaly teo amin'ny ivony antemeran-dolona dia misy tetibola zay mbola natao anjoanjo ny angamba ny azo tenenina zany hoe mbola tsy tena le filana manontolo ny ministère no any fa zay ahafahan'ny ministère mihodina sy mampandeha ny raha-mpanjakana aloha fa rehefa tonga loi de finance rectificative dia ahitsy arak'izay le izy midikany dia zao na kely na be ny any anatin'ny tetibola mpanjakana dia tsy manakana ny fanomboana ny asa nampandreketina ny ministère zany tsy ny ministère mpanjakana zay adidiko fotsiny no anao an'le asa fanavozana fa hiara isalahy ary ekipa anankiray manomboka amin'ny fiadidinan'ny fanavozana any amin'ny primature any amin'ny ministère isatsokadiny ministère sectoriel rehetrarehetra reo ny fanavozana ndika zany efa samy manana ny tetibolany daholo reo azo ampiasaina amin'izay asa fanavozana zay ny ministère zay iantsoroanay dia zay mission no ampiasaina afahana manomboka ary afahana miasa eo ihany koa moa zany ireo mpiara-mombonatoka ireo olona tsara sitrapo zay vonina anampy ministère ao anatin'izany sy ny fitondram-panjakana zay indrindra mantsy raha matoa minisy mpanjakana nareo zany rehefa miasa dia misy ministère ihany koa na raha fimpanjakana hafa miaraka aminareo manatanteraka satria betsaka ny zavatra hoe voafaritra ao anatin'le fanavozana fa tsy loha hevitra ray na roa na telo ihany zay no
tiana hofantarina resaka fanavozana ny resantsika hoe refondation izy io zany dia nadika ary enontsika hoe ny filohan'ny fanavozana amin'ny teny foana hoe fanavozana io fanavozana no nandikana n'le refondation marina fa mety misy dika hafa mety azo ataontsika hoe fanorenana indray misy ko miteny ihany hoe fanovana fa fanavozana no safidy antony marina tonga zay fanavozana izay fa ny zavatra misy kosa dia izao hoe le finiavana le volonté politique ientin'ny mpitondra fanjakana hiatrika an'izany fanavozana zany ny tena zava-dehibe indrindra ny détermination ny fahavononana andeha iroso an'izany fanavozana zany famelohan'izany zavatra rehetrarehetra zany dia isika rehetrarehetra izao mametraka fanontaniana aloha hoe izao hoe dia tena anao fiavozana tokoa vonona amin'ny fanavozana ianareo ianao vonona amin'izany fanavozana zany isika rehetra vonona amin'izany fanavozana zany satria tsy anjara ndraikitry ny gouvernement fotsiny na ny filohan'ny fiadidinany izareo amin'ny fiadidinan'ny fanavozana fotsiny raharaha fa raharahan'ny firenena manontolo raharahan'ny olom-pirenena rehetrarehetra raharahan'ny olona rehetra ny secteur rehetrarehetra zany moa zany dia voakasika an'izay rahamatoa misy mpanjakana 10 minitra teo zay nanombohan'ity fandarantsika tya ngamba raha farany kely indrindra inroapolo ny tononona ilay hoe fanavozana inona marina ilay hoe fanavozana olona ve fanavozan-drafitra toy ny ahoana satria raha nandray ny fitantanana ny firenena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana mbola le rafitra nisy hatramin'izay no mbola mijoratra amin'izao fotoana izao na ireo androm-panjakana samihafa na ireo départementa samihafa anatin'ny ministera inona marina ilay hoe fanavozana ny resaka fanavozana resantsika io midadasika be tena midadasika be ary rehefa tena mijery isika dia hoe ny zavatra rehetra mila vozina daholo mila fanavozana daholo tout est à refonder na ny toe-tsaina na ny fihetsikatsika andavanandro na ny raharaha-mpanjakana na ny zavatra misy izay hitantsika rehetrarehetra any anatin'ny ministera rehetrarehetra any ny any amin'ny hôpitaly ny any amin'ny fahasalamana ny any amin'ny fanabeazana lafiny rehetrarehetra dia tsy maintsy anaovantsika fanavozana daholo kanefa dia izao hoe tsy maintsy nasiana cadrage izy io mba tsy hoe andeha anao an'izay samytiany atao daholo lasa tady olona mody mantsy le teny hoe fanavozana dia na zavatra tsy mety zao araha dia mitabataba sanatry ny vava eny amin'ny arabe eny ny olona misy zavatra tsy mety na sendra voakasiky ny tomobile na bisikileta na ohatra zany dia miady dia tsy azo tenena fa tonga dia hoe andro fanavozana zao ny dikany hoe fanavozana tsy fanaovana zavatra ratsy fa dinitsy zany hoe miavao zany makany amin'ny zavatra tsara kokoa zany manatsara amin'ny zavatra miroso makany aloha zany ary manavao manao ny zavatra tsaratsara kokoa noho ny zavatra nefa nisy teo zany fa le cadrage efa napetraka moa zany dia hoe le fondation de la république araka ny teneniko teo institution de la république ireo institution ireo tsy mila fanavozana daholo ny zavatra ngezabe anankiray efa nyteneniko hatrainy am-piandohana toy ia hoe lasa institution anankiray ny kolikoly ny corruption io voakasika an'io daholo ny rehetrarehetra mihitsiny na ny hatramin'ny resa hatrany amin'ny fanaovana politika ny resaka ara économique ny resaka ara-sosialy ny resaka fiainantsika andavanandro fotsiny voakasika an'izany kolikoly zany ny fanavozana zany dia ao anatin'le cadrage ary ao anatin'iny programme de mise en œuvre zay novelabelary ny prime ministre iny dia mazava tsara hoe fanavozana ifotony fa tafiditra ao anatin'izay ny fanovana sy ny fanentanana ny olona araky ny toe-tsaina ny fomba fanao ny adin'ny kolikoly ny misy rafitra zay ilana fanovana misy ny fanovana rafitra fa misy ihany koa fanovana ary zay ny efa rahantsika tsy maintsy efa rahantsika satria zay ny taky ny olom-pirenena ny vahoaka zay ny tolona misy ny fanavozana ny lalam-pandrenana ary rehefa miteny fanavozana isika dia fanovana satria hoe andehany amin'ny 5e république isika dia misy zavatra be dehibe takiny zay fa ao anatin'izany koa ny fanovana zany amin'izay lafiny zay zany dia hoe raha ohatra ka makany amin'ny 5e république isika dia tena le lalam-pandrenana mihitsiny no miova tanteraka mihitsy marina fa misy ny standard tsy maintsy arahana
amin'ny lalam-pandrenana fa tsy le lalam-pandrenana izao intsony fa tena iadikevitra ranaovana teny rana any amin'ny concertation nationale ny lalam-pandrenana toy izany koa ny lalàna makasika ny code électoral makasika an'ireo institution rehetra zay manahirana atsika ny ireo makasika ny fifidianana ny CENI zany ny HCC taky ny vahoaka daholo zany zavatra rehetra resahako zany dia any isika zany nanao an'izany fanavaozana zany fa melohan'izay fanavaozana zay alohan'ny tonga fa tsika any amin'ny fitoanan-doam-pirenena dia mbola misy processus lavabe vao tonga any tsy maintsy ataontsika tsara ireo misy ny fanaovana ny fakana hevitra sy ny fandraisana anjarany rehetra concertation inclusive andresantsika ito tena hoe fikonan-dohan'ny olona rehetra andraisan'ny olona rehetra anjara tsy misy ilikilika na iray azy fa miala any fototra raha ny tena faniriana zany de hoe miala any fokotany mihitsiny mety tsy ho vita daholo zany fokotany roal zany roal 20 000 eo ny fokotany latsaka kely mety tsy ho vita daholo zany fa misy critère zay entina mba hahafahana misy cartographie moa zany zay ahafahana mametraka hoe reto fokotany reto tsy maintsy anaovantsika fikonan-doha dia miakatra ny anivon'ny commune miakatra tany anivon'ny district miafara aty amin'ny concertation régionale ny région raha mbola mety izy concertation anankiroa satria misy région misy faritra tena ngeza be midadasika dia samihafa ihany koa ny intérêt samihafa ny zavatra mety hodinianao fa rehefa tonga ny concertation nationale dia atsiaro ny olona rehetra fa voantso nandray anjara ary misy an'le teny frantsay hoe esprit participatif na hoe participation citoyenne izay ivotra hoe ny olona malagasy rehetra zay nanan-kevitra nanana tolo-kevitra tena afapo nandray anjara tao anatin'izany fikonan-doha zany resaka fanavaozantsika raha mato minisy mpanjakana be da be amin'izao fotoana zao ny olona miayay hoe tena nareo tokoa ve no vonina anova amin'izao fitondrana zao inona ny antoka inona ny fomba fiasa entinareo mba hahafahanareo manome tokony malagasy fa ho vitanareo tokoa zay fanavaozana zay fa tsy hiverina amin'ny fomba fanao ny mpitondra teo aloha isika zao eo ampamerenana indray ny fifampitokisany ny vahoaka entina sy mpitondra fanjakana nisy fisarahana angezabe hatramin'izay tena hoe nisany elanenany be mihitsy hoe reto mpitondra fanjakana ireto ny vahoaka entiny reto zany anisan'ny entina ao anatin'izany fanavaozana zany ny famerenana indray ny fatokisan'ireo vahoaka ny fanjakana le mpitondra azy zany tsy tokony isy elanenana intsony zany ary efa ao anatin'ny programme mihitsy zany anatin'ny adidy andraikitra zay sahan'ny ministera mpanjakana zay sahan'ny tenanay izany asa izany amerina indray zany le confiance amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ny vahoaka dia atao zay atsapany fa misy mpitondra fanjakana miay azy eo mieno azy mikarakara azy ary ny vahoaka ihany koa reo olo-pirenena ihany koa dia ho ampianarina ihany koa ao anatin'izay ampatsahivana ihany koa fa tsy tokony anasoaso na anindraindra ny mpitondra fanjakana zao ny zavatra misy hatramin'izay ny mpitondra fanjakana ohatrany hoe ny ministra na filoha-pirenena na prime ministre dia matetika nasoasoana na indraindra indrindra moa zany fa filohan'ny repoblika iza no nanindraindra ndray ny olona reny filoha-pirenena reny vahoaka satria adinon'le vahoaka hoe le filoha-pirenena ka nampindramin'ny fahefana avy amin'ny vahoaka no menan'ireny olom-boafidy reny na ny olom-boatendry ihany koa moa satria ny olom-boafidy ny filoha-pirenena no mamindra ny fahefana délégation de pouvoir amin'ny gouvernement fa le fanaindraindrana mihitsy no natonga n'le mpitondra fanjakana nanadino fa mpiasam-bahoaka izy filoha-pirenena dia filoha-bahoaka ny prime ministre bahoaka ministre minisy bahoaka ireo olona rehetrarehetra reo mandray volam-bahoaka karama avy amin'ny volam-bahoaka tokony tsapan'ireo vahoaka zany hoe izy no mana-karama volany no menan'ireo mpitondrareo dia manomboka amin'izao fitondrana zao dia tokony ho tsapany manomboka io tsy hoe tsapany androany fa processus mandeha io mandeha moramora mety ho aingana arakaraky ny fatongava-tsaina ny tsiraray sy ny fanetanana ihany koa tokony ho tsapany vahoaka zany hoe ay tokoa izahay no name fahefana dia mananjoa izahay hitaky ny mangarahara
hitaky ny fomba fampiasa amin'ny volam-bahoaka, mitaky zavatra amin'ireo mpitondra fanjakana reo, fa tsy hoe misy elanelambe dia lasa manome vahana an'le fanaovana fanarotam-pahefana, fampiasana ny volam-bahoaka, fanodikodinana ny volam-bahoaka, ny fanaovana tsintsinina vahoaka zany zavatra zany, dia efa hitantsika hoe tamin'ny fotoana nanaovana n'ireny tolona reny dia nisy fasahina indrindrandrindra fa ireo tanora le Gen Z nisy fasahina ny taky, fasahina ny joro, fasahina ny dénoncer ny laza ny zavatra misy marina, dia nampiova zavatra be deabe izay ary lesona ho an'izay rehetrarehetra izay mitondra fanjakana sy izay rehetra mieritreritra sy manao politika zany zavatra zany. Tiako tenena ao anatin'izay dia hoe mila tohiziny zany ary mila fantatry le vahoaka hoe izy marina ny tena tompony fahefana, dia tsy mangataka izy fa mibaiko kosa ary no tokony ho ataony hoe zao ny tadavinay amin'ny fiainana andavanandro, dia mibaiko ny mpitondra fanjakana hoe ataovy zao, satria tena vahoaka marina ny tena patron amin'izay fotoana zay. Efa natsetika ao teo le hoe concertation nationale fitoany andoham-pirenena, efa roviny izy io ny anomboka aloha zany efa misy tety andro mazava ve amin'ny fanatanterahana azy izavy no afaka andray anjara ao anatin'izay? Ny voalohany aloha araka ny teneniko teo dia hoe fikoana andoham-pirenena andraisan'ny rehetra anjara, concertation inclusive. Tany aloha tany nisy ny réconciliation nationale, nisy ny dialogue national, nisy ny médiation nationale, dia tsy ohatran'le zavatra natao tany aloha tany tsony zany le zavatra isy aloha. Zay aloha zany ny fanavozana voalohany. Tany aloha tany dia avy taty ambony dia tonga teo ambony latabatra dia efa nisy zavatra efa vita, efa nisy zavatra niimposena zany teo hoe noterena hoe reto ny zavatra tsy maintsy laniana, dia tsy namaolana mihitsy zany zavatra zany fa niverina foana avy eo ny crise politique. Taloha izy raha isaky ny 10 na 20 taona dia niena io amin'izao fotoana zao izy niena hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taona. Zay filoham-pirenena mitondra teo dia tsy navita ny deuxième mandat daholo. Ny dikan'izany tsy naompy ary tsy niditra tany amin'ny tena fotony ny olana ny concertation tany dialogue national izay nisy tany aloha tany, satria avy aty ambony nidina teo, tsy nakany ambany akory fa teo aty ambony tonga dia teny ambony latabatra, tany amin'ny CCI vato, tany amin'izay toerana malalaka nandraisana an'ireny dialogue national na concertation reny. Fa amin'ity indray mitoraka aty miala ny fotony miakatra makaty ambony, izany hoe mandeha isaky ny an-tanatohatra io zany, tsisy efitra tokony ho very mihitsiny. Fa raha ohatra ka miala ny fokotany makeo amin'ny commune, misy solotena ny fokon'olona, satria fanavozana ihany koa zay ny famendrenana indray ny asiny sy mifamendrehan'ny fokon'olona ny fokotany, satria any amin'ny fokotany no fototry ny zavatra rehetra. Raha ohatra ka hiady amin'ny kolokolo isika, any amin'ny fokotany no ahitantsika ny fisehoan'ny kolikoly, any no ahitantsika hoe io fa nisy trano nijoalajoala tampoka azo an'le olona ity, ty fa nanakarena tampoka ty olona ity, nisy enrichissement illicite, nisy olona nanana tomobile be tampotampoka teo. Ny olana hatramin'izay tsisy mahasamiteniny any amin'ny fokotany hoe aiza zay ny andeha, satria tsy matsiaro izy fa tsy misy fanjakana miay azy, tsy hitany hoe aiza izy no andeha, tsy misy azo nitarainana, matahotra izy, tsy matokony ny fanjakana, tsy matokony ny mpitandro filaminana izy, tsy matokony polisy gendarme sy ny miaramila, tsy matokony fitsarana izy, tsy matokony gouvernement, tsy matokony mpitondra azy izy, dia nijerena fotsiny zany. Fa le fanavozana zay entina manaovana ny concertation nationale zany dia isy solotena amin'ny fokon'olona zay anao an'le amoaka an'le hevitra, amoaka ny olana zay iainany zareo, fa avy ihany ihany koa no vahaolana no mivoaka, satria ny olana zay iainany izy mahafantatra hoe zao no vahaolana hoentinay hanatsarana ny fiarahamonina ao anatin'ny fokotany ray. Misy solotena ny fokon'olona zany ho tonga any amin'ny commune rehefa manao an'le fikoanandoha ina moa zany any anivon'ny commune, iny moa zany ny communautaire zany ny concertation communautaire, dia efa misy solotena ny fokotany ao anatin'ny commune, dia misy fandraisana anjara ny manomboka ny fotony miakatra miakatra, dia reny fokon'olona reny, ireny solotena ny commune reny andray anjara indray aty amin'ny concertation régionale, aty amin'ny fampandray anjara aty amin'ny régional ihany koa andray anjara aty amin'ny concertation nationale. Fa io zany raha ny tena fanirian'ny rehetra dia hoe
tsy hoe le olona tokana tsirairay no andeha hitondra hevitra samy hitondra hevitra daholo fa mba zay mitovitovy hevitra rehetra dia atambotra ho hevitra anankiray iny a toloka-hevitra anankiray a dia hoentina miakatra isa-tsokajiny ny iza daholo le olona le andray anjara ny rehetra na antoko politika na fikambanana société civile na fiarahamonim-pirenena na fikambanana tsotra indrindrandrindra ny tanora ny zainzaida moa zany feno karazam-be lehibe izy zao ny rehetra izay afaka mitambatra na afaka mitondra zosikevitra vahaolana mitondra ny olana fa mitondra vahaolana ihany koa ohatran'izany ihany koa isaky ny ministère ihany koa dia samy efa manao an'izany concert manao an'izany refondation fa ny tokony ho fantatritsika rehetra dia ny concertation anie ka te singa lehibe anankiray entitsika manao an'le fanavaozana singa lehibe anankiray ny fikonan-doha amin'ny isaky ny isa-tsokajiny isaky ny tanàn-tohatra ao anatin'ny fanavaozana ho entitsika zay zany le izy fa tsy hoe concertation fotsiny no atao dia vita zay fa refondation le ho ataontsika fanavaozana no ataontsika singa anankiray ngezabe zay misy raisiko kely le hevitra avy any amin'ny fokotany teo raha mato minisy mpanjakana so miteraka disadisa fialonana amin'ny fa misy amin'ny sam'ilay praivodrindrina ohatra nitsikily zany hoe isa lasana anakarena tampoka dia ny zava-misy iny miantso jiola fanafihana tahaka an'izay ka misy tokony hitandremana ihany amin'le hoe fijerena anaty fiarahamonina hoe sao dia nisy nanankarena tampoka mety hoe amin'ny fomba ara-dalàna nahazahoany azy ny fialonana ny samy fianakaviana sy ny pray-tanàna sy ny mpiarahamonina mipetraka izay misy amintsika malagasy dia iny mba tiako hoe azavainao ihany raha mato minisy mpanjakana fa eo amin'le atanatohatra zany amin'ny asa atao inona ray no mahara-dalàna zany ny FFKM sy ny ministera-mpanjakana izay tantaninao no mikarakara ny fitoenan-doam-pirenena asa hoe elanatsiny amin'ilay fomba fiteny karazana cadre légal mba hoe satria efa nisy nanao ny kristianina ohatra fiombonan-be ny islam nanao ny fivoriam-beny dia anao koa zany ianareo dia mba hoe ny anareo ny sehatra ambony sy tena andraisana sosikevitra rehetra inona no sehatra ara-panjakana sa araky ny lalàna misy ahafahana manao an'izay ve zao aloha zavatra mila ampatsahivina foana hoe nisy zavatra marobe izay niaretany malagasy nandritra ny taona maro ary tonga amin'le hetsika politika na reny tolona zay natao tamin'ny farany teo reny zany dia fanambarana fambara fa tena tofoka ary tsy andohalika intsony ny ranombary tamin'ireny fotoana reny fa tena hoe tapitra teo ny le hoe ampy zay nidika zany hoe tena nisy rejet tena hoe nisy hetsika niarahany Madagasikara marina fa tao anatin'ny faritany anakefatra na faritra anakefatra ny tena mafy be ny hetsy-bahoaka iny fa efa nisy lonilony tsy nety voaravina hatramin'izay araka tenako tsy hoe ny dialogue national zay natao hatramin'izay tsy namaolana en profondeur tsy namahan'le tena marary misy ratrapoany misy ratra any amin'ny vahoaka any amin'ny malagasy any misy fery tsy mety mbola tsy mikatona any ny any amin'ny fokotany resanao teo hoe tsy ny hoe fifanenjehana na ny fanaovana valifaty no zavatra tadiavina isika dia hitady fitoniana ary hitady stabilité politika ho an'le mpitondra fanjakana zay tsy maintsy afarany fividianana tsy maintsy fividianana filoha-pirenentsika ile mba filoha-pirenena anana stabilité politika no eo ary isinny ataontsika hoe paix sociale dia tsy maintsy atelotsika mandamina zany ny resaka fifanenjana ny fialonana zany misy foana zany anatin'ny fiarahamonina isika nge mahafantatra fa misy ny rafitra entina anenjehana ny mpanao kolikoly misy ny bianco misy ny paka misy ny samifina misy ny zavatra rehetrarehetra zay entina miady amin'izany kolikoly zany fa isika matsapa fa tsy efikasy ny zavatra zany ny antony dia tsotra be hoe ny akamaroan'ireo système anticorruption ireo dia
tao amin'ny fiadidinan'ny république rattaché la présidence daholo dia natao fitaovana politika ireo zay olona tiana nenjena anika lasa ny kulturany tsy maty manota no nisy tao anatin'izay zay nieritreritra hoe nanenjika olona ka tsy nahazo baiko na nahazo alalana tany amin'ny présidence ny fiadidinan'ny république tamin'ny fotoanandrony dia na voasazy na voailika na misy zavatra manjoana azy fa ny resaka fitoriana olona raha miresaka kolikoly inge azo natao zany any amin'ny bianco hoe misy olona nanakarena tampoka ary afaka manao plainte anonyme ny olona fa tsy nasananao an'izay satria fantany fa tsy afaka namalinetaetany zany rafitra zany tamin'ny fotoanandrony fa amin'izao fotoana zao zany na eo anatin'ny fokotany fotsy raha tsy voatery ho fantatra foana inge hoe ianina no nitoroka fa samy hitany samy mahita daholo inge ny rehetra reo anatin'ny fokotany hoe ianina miasa ry amin'ny ohatra mpitsara ohatra na hoe mety polisy ohatra na mety koa hoe olona miasa amina ministera mpiasambony anatin'ny ministera dia tampoka eo izy tonga dia mijoalajoala be ny trano ataony manao chateau tonga dia efa fantatra zany misy lalàna ihany koa makasika ny enrichissement illicite anjaran'ny reny rafitra reny no tonga dia manao ny fanadiadiana mijery ny compte ny olona ny anatin'ny any amin'ny banque reny ange azo atao daholo zany hoe tonga dia fantatra hoe misy vola be ohatran'izao 500 millions d'ariary dia efa azo enjena ny olona hoe misy enrichissement misy hoe manakarena tampoka fa tsy nampiasana daholo zany rehetrarehetra zany satria le olom-pirenena tsy nomena n'le fahazarana hitoroka ary nampitahorina dia lasa nangina ary tsy nohenona mihitsy izy na mitoroka ary iverena kely raha matoa misy mpanjakana makasika an'le concertation teo efa fantatra moa zao fa hoe ny FFKM no hitarika azy dia tiako anontaniana hoe inona ny antony safidianana hoe ny FFKM no hitarika an'le izy zay ny fanontaniana voalohany ny fanontaniana faharoa dia nambaranao teo hoe mandray anjara daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'le izy ny diaspora na ireo mpila ravinahitra avy any ivelany anisany nandray anjara be tamin'ny tolona izay natao farany teo ary firenena maro no nahitana izany azo heverina ve no ahafahan'izy ireo mandray anjara ao anatin'izay fikoanandoha izay kelan'le fantaniana raha mato misy mpanjakana akoatra ny FFKM misy ihany ko rafitra hafa toy ny hoe ireo ray aman-dreny ara-jahaza na ny mpandalany neti-parazana sy ny sisa zay hoe nanolo-tena zany anampy anareo anatin'ilay fanatanterahana n'ilay fikoanandoam-pirenena afaka misokatra amin'izay hoe ery samy hafa zay ve ny fanjakana amin'izao fotoana ny diaspora no tonga dia resahako anisan'ny entité anankiray ary anisan'le andray anjara ary mbola antsoina ihany koa andray anjara ny diaspora manakambara ary manana hevitra ary nitondra ny anjara biriky ny ngezabe ihany koa ireo diaspora ireo tamin'ireny tolona ireny manan-kevitra ireo manatsaina mananety manana ihany koa dia anisan'ny tena antsoina andray anjara zay man'le concertation inclusive azy makasika ny FFKM manokana maninona tokoa satria fanontanian'ny olona rehetra zay dia valiko androany hoe fa manina moa ny FFKM no nitatana an'io ny fanapa-kevitra zay niraisiny filohany fiadidinany fanavozana ary efa nambarany efa ela izy no niteny an'izy io dia ny FFKM nonomena hitarika ny fikoanandoam-pirenena ny antony dia zao hoe manana ny ataontsika hoe autorité morale ny FFKM manana an'izay mbola manana an'izany autorité morale zany ka na kristiana na tsy kristianina na olotsotra na olona tsy mino ihany koa dia apetra no zanany daholo izy zany le mipetraka autorité morale zay ray aman-dreny zany ara-moraly ny rehetra malagasy rehetrarehetra dia ny zanany rehetra zany dia izy no miay azy afaka mifampiresaka amin'ny zanany rehetra izy afaka miresaka na amin'ny olona mpitondra teo aloha na ny olona mitondra amin'izao fotoana zao na ny mpanohana ny fanjakana na ny mpanohitra ny fanjakana na ny antoko politika inona na inona na fikambanana maro samihafa na ny hafa finoana miresaka finoana hafa ianao na ny silamina ny fikambanana na ny ireo ray aman-dreny ara-drazana ihany koa afaka mifampiresaka amin'ireo ary vonona hiara-iasa amin'ireo ny ministera zay adidin'ny tenanay
dia anamora ary antoka an'izay fandraisana anjarany rehetra zay miaraka amin'ny FFKM. Le hoe inona moa zany cadre légal ny cadre légal ny manapakaresaka raha mato minisy mpanjakana mandano meny ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny FFKM dia amin'izay ihany ve sa tsy fantatro mety décret sadidim-panjakana ve ohatra ny andray anjara ihany koa miantso ny vahoaka malagasy andray anjara ao anatiny antso tsotra fotsiny sa alefa amina antso didim-panjakana ohatra hoe andao anao fifidianana tsika le FFKM le nresantsika teo zany dia efa nisy ny fanomezam-pahefana zay meny ny filohan'ny fiadidina ny fanavaozana azy hoe izy no hitarika an'izany fikaonan-doam-pirenena zany manakery iny fanomezam-pahefana iny zay voalohany. Ny faharoa ny cadre légal ny isa moa ny hoantoka ara-dalàna indrindra no an'izany fikaonan-doam-pirenena zany ministera ny rafitra ara-panjakana mpitondra fanjakana ny ministerany zay ministerany fanavaozana ministera-panjakana zay iara-iasa iara-dy hitantsoroka ny FFKM. Ny fiantsonany rehetra efa mandenga zao ny efa samy mivonina ary efa misy manao mihitsiny zany fikaonan-doha zany efa nisy ny fikaonan-doam-pirenena kristianina efa mifanotriny izahay miandra n'le restitution izay zavatra tapaka tany hoe ho atolony any ministera atolony ny fanjakana zany amin'izao fotoana zao. Misy ihany koa ny fikaonan-doha izay efa nataon'ireo ao amin'ny fanabeazana, misy ny fikaonan-doha izay nataon'ireo ho ataon'ireo finoana hafa, misy fikaona samy misy isy atsoatsy isy assise nationale mikasika ny fandraharana samy efa mivonina daholo ary efa manao an'izany fikaonan-doha na assise zany fa ireny zany mbola ataontsika hoe tafiditra amin'le fanomanana fotsiny hoentina ho atao document de base fa tsy maintsy mbola iverenany ireny rehefa tonga ny fikaonan-doam-pirenena rehetrarehetra dia efa mba vonina ny zareo mety tsy hanano sarotra tsony zany zavatra zay ho atao fa ny fiantsonany rehetra ny zavatra ataoko androany io dia efa miantsony rehetra ivonina anao an'izay efa dondina daholo moa ny rehetra zany efa tsy nindona daholo hoe rovina ihany tsara zavaina kosa nefa hoe anao concertation nationale zany dia misy fanomanana ny fanomanana ny tena zavatra lehibe indrindra raha ratsy fiomanantsika dia ratsy ny zavatra voakao mety ho alasafay raha maimaika koa tsika manao an'izay dia ho ratsy zay zavatra ho avoaka eo fa tena omena fotoana tsara andamina préparation en concertation ny fandaminana irahana amin'ny FFKM izay efa manao ny anazy ihany koa fa ny fandaminandraraha amin'izay io amin'izay no tsy maintsy isy convention ho ataon'ny ministera zay tantaninay amin'ny FFKM ilaza hoe ity no anjarandraikitrareo zao no ataontsika amin'izay tsy mifanitsaka fa raha tena mirindran-dalana daholo ny zavatra atao. Ny zava-dehibe dia izao objectif anankiray dia mitodika any daholo isika rehetrarehetra fa tsy misy hoe lasa makany amin'ny akavanana na makany amin'ny akavia makany aloha zay le fiavozana manavao any amin'ny tsara dia mila mafantatra tsara hoe zao ny anjarandraikitry ny FFKM zao ny anjarandraikitry ny ministera ny mahafanjakana ny ministera dia petraka foana ao anatin'izay ary tonga hatrany amin'ny fanaovana ny référendum zany any amin'ny fifidianana zany anjarandraikitry ny fanjakana zay. Savaty kely hoe toisy raha amin'ny rehefa ataontsika hoe mandeha zany ny ady hevitra mandeha ny fikaonan-doham-pirenena dia mipoitra ny hevitra samihafa ny ary amin'ny faritra any amin'ny ilainy andrefana any misy miteny hoe ny anay fédéralisme amin'ny faritra misy anay alao faritra mizaka teny ny ary avaratra sana atsimo miteny hoe ny anay tsy ekenay ny fa alao fanjakana tokana tahaka an'izao ihany no toizany na misy miteny hoe zareo faritany efatra Madagasikara atao faritany miteniteny fotsiny io faritany folo Madagasikara dia ahoana ny fomba andravonana an'izay satria tsy maintsy misy alatsaka mantsy tsy maintsy misy avela dia ahoana ny fomba andaminana an'izany ohatra mba tsy ho diso fanantenana le nanana n'le hevitra tsy nondraisina.
le hevitra zay efa nampitaiko hatramin'ny voalohany hoe fandraisana anjarany rehetrarehetra dia mamela ny rehetra hitondra ny heviny dia tsy maintsy anaovantsika ady hevitra ary anaovana tenirana ny zavatra rehetrarehetra. Ny ministera zay tantaninay a dia ministera zany mijoro ho tsy miandany amin'ny atsy na ny miatsy, mametraka ny neutralité izay tadiavina sy afahana manaja an'izay concertation inclusive zay. Izahay ministera ny fanjakana tsy mafaka miampitsy teny mihitsy na anery hoe tsy maintsy zao no atao, fa avela ny efitra miposaka, avela ny efitra andeha dia rehefa zay maresy lahatra no voatazona any amin'izay anaovana an'izay ady hevitra zay. Ka io na inona na état unitaire na état fédéral na inona, rehefa zay ny faniteran'ny teneranany rehetra any amin'ny concertation nationale dia zay zany no arahana, dia any no mandrafitra an'le hoe référendum constitutionnel ve sa élection constitutionnelle no atao. Fa mialohan'izay aloha dia mila mandresy lahatra ny rehetra any aloha zany dia mba tsisy hevitra ho very rehefa tsy tapaka, rehefa tsy teneraniny any amin'le toerana zay anaovana an'izany, amin'le setra anaovana an'izany moa izy dia tsy afaka ho terena hoe satria tsy lany tany amin'ny concertation tany amin'ny nivon'ny commune ohatra dia tonga dia hoentina aty amin'ny concertation nationale, fa tsy maintsy mandalo an-tanatohatra, tsy maintsy mandalo aty an-tanatohatra. Ary ny ministère averiko foana hoe ministère apseho ny neutralité et objectivité. Eto aho zany mitantana ny ministera dia tsy miandanina atsy ny atsy, eto samy ahita daholo tsika ary samy afantatra an'izany, tsy hoe andeha hoe ty misy baiko hoentina avy any amin'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy tanterahana, fa tsy manana zo ary tsy hanao an'izany ny ministera, fa dia averiko ihany hoe tenerana zay maresy lahatra, zay ihany ny zavatra tanterahana. Miresaka izay indrindra ianao raha matoa misy mpanjakana neutralité ho ianao a fantatry ny fatampoko fatam-pirenena hoe avy amin'ny antoko avaiza maître Anitra Razafy zay, manahoana amin'izao ny fifandraisanao amin'izay antoko ny ainganao zay tao amin'ny sehatra politika, mbola ao anatiny ve ianao? Araky ny zavatra teneniko teo zany hoe ministère mila mampiseho neutralité ty ministère ty, ary mila mampiseho ihany koa modèle nito neutralité, tsy fiandanina amin'ny atsy na amin'ny akaviana ny akavanana na aiza. Mila mampiseho ihany koa ny objectivité, ianao zany hoe zao ny zavatra tokony mety sy tokony atao dia zay no atao, ary mampiseho ihany koa modèle ihany koa, satria zay ny ao anatin'ny fanavozana ihany koa ny resaka mangarahara, transparence, ny ao ihany koa anatin'izay ny fandraisana andraikitra, responsabilité. Zay zany rehetrarehetra zany modèle ianao zay ny teneko teo hoe anao fanavozana isika teo vonona veny amin'izany, fa tsy maintsy mipetraka amin'izay, ary zay no antony everiko ny safidianana amin'ity toeranyity. Nisy ny nanolotra dia nisy ny nanendry. Ny prime ministre nanolotra ny filohan'ny fiadidinan'ny republika sy miaraka amin'ireo mpanolotsaina avo ny fiadidinan'ny republika ireo no nanendry niara-nidinika, dia zay no antony ametrahana. Dia zareo no mahafantatra tsara zany hoe atraiza zay neutralité ko zay, atraiza ny fatokisana entina eto amin'ity fanatanterahana ny asa ty, atraiza le traikefa zay azo tao anatin' zay, satria ny akamaroany tsy hoe ny akamaroany ny ministra ny mpikambana amin'ny gouvernement tange nisy antony daholo nandraisana an'ireo hoe misy ny antony mety compétence maro samihafa, ny capacité, fa misy zavatra hafa ihany koa zay nanendreo nanendry ihany no mahafantatra anazy. Manaona kosa raha matoa misy mpanjakana ny fe-potoana ahafahana manatanteraka n'ilay fikaonan-doha afriana izy io manao mikaroviana tsara ary manahoana ny vola entina manatanteraka azy. Ny any anatin'ny programme de mise en œuvre zay efa fantatritsika, sy ny voalaza ny filohan'ny fiadinan'ny fanavozana dia hoe 420 volana no isiny zao fitantahanana amin'ny firenena zao. 420 volana io zany no ny alana zany anaovana andrafetana an'le chronogramme. Ao anatin'ny PMO dia mametraka hoe volana voalohany ka hatramin'ny volana fahaenina, nataontsika hoe le enim-bolana voalohany no anaovana an'le fikaonan-doha pirenena. 420 volana io zany no ny alana zany anaovana andrafetana an'le chronogramme. Ao anatin'ny PMO dia mametraka hoe volana voalohany ka hatramin'ny volana fahaenina, nataontsika hoe le enim-bolana voalohany no anaovana an'le fikaonan-doha pirenena.
tsy mbola nametra mihitsy ny hoe volana janvier ka hatramin'ny volana janoary fa mbola misy ho ia teo hoe ny préparatif sy ny préparation atao milohan'ny tena naovana ny fikonan-doha tsy maintsy mbola misy ny fanentanana ny sensibilisation ny fanentanana ny olona any fotony rehetrarehetra any hoe anomboka anao an'la fikonan-doha izahay a fa dia miomany ianareo andrainjara ao anatin'izany fikonan-doha zany tsy ho vetivety zany tsy ariezana tsy ho elabe ihany koa fa ny avitanan'izay le teko sao mila vita tsara zany zavatra rehetrarehetra zany satria raha mamaiky tsika dia ala safainy zavatra nivoaka ao tsy voaka daoly ny hevitra rehetrarehetra fa tena hoe io zany tena angalana fotoana tsara na ny ministère na ny FFKM samy anao an'izay asa tsara zay anaovana an'izay fanomanana préparation ny concertation zay vita tsara ny préparation concertation io mety 2 volana mety ho 3 volana io satria be deaibe ny zavatra mety hitranga any tsy maintsy maka marge izahay tsika zao amin'ny tsika am'teny zao a fotoanany orana dia ho avy ny fotoanany cyclone tsy fantatritsika ny zavatra mety hitranga raha pisy rafakapitso zao sahady moa dia efa misy fiakarany rano efa misy toerana marobe sahady efa be deaibe ny rano izahay efa mieritreritra hoe efa manomboka mihitsy moa tany terinandro ity a efa mandefa ny mission amin'ny ministère mandeha manomana sahady ny any amin'izay faritra indrindrandrindra fa any amin'ireo toerana zay ahenonay zavatra manahirana dia efa misy mission alefany mety mifandraika amin'ny resaka kolokolo mety mifandraika amin'ny resaka fikorotanana fiarahamonina mifandraika amin'ny zavatra maro samihafa zay idiran'la fanavozana dia efa misy mission mandeha any fa efa fanomanana an'la concertation sahady zay zavatra zay amin'ny herinandro iny dia mandeha daholo ny ekipa rehetrarehetra mandeha mitety zay faritra zay tratra rehetrarehetra dia misy fampahafantarana moa zany hoe efa tafiditra ao anatin'le préparation ny concertation zay ny FFKM koa toraka zany ihany koa fa amin'ity herinandro ho avy ity a dia isany fiarahana midinika mialohan'ny lancement ny concertation officielle amin'izay efa nyteny ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavozana fa raha amin'ny larbi zao no anaovana ny lancement officiel ny concertation mikasika ny teti-bola indray ministère efa niresako teo taminao teo fa niresako taminareo teo fa mbola tsy manana teti-bola natokana ho an'io amin'ny 2026 a dia mbola fampandehanan-draharaha no any anatiny any fa nakelina be eo ny fanjakana miantoka izay hoentina mahita manatanteraka an'io tsy ny teti-bolan'ny ministère zay adidiko no ianteherana zany aloha fa ny fanjakana anao an'izay fomba rehetra anao an'izay fikonan-doha any fotin'izay ny mpiara-miombonantoka ihany koa efa marobe ny manantona ny mampanantena ny mampiseho fahavononana amin'ny lafiny maro na amin'ny lafiny arabola na amin'ny lafiny fitaovana na ny expertise na ny lafiny ara-teknika ny fahaizana sy ny sisa rehetrarehetra fa malagasy koa dia ao anatin'izany arantsoina ihany koa ifanometanana ao anatin'izay na arabola zany na ny ara-hitomanana rehetrarehetra anaovantsika tsara n'izany fikonan-doha zany afaka mandray anjara avokoa ny rehetra hoe tsy misy mety hoe voailikilika hoe olon'ny fitotrana taloha ny IRD TGV ohatra afaka mandray anjara daholo afaka ary tena afaka ary antsonay mihitsiny ireo mpitondra rehetra ireo antoko politika tsy akanavaka fa indrindra fa ireo mpitondra teo aloha ary zay no antony mpisin'ny ministère mampiseho manena moa zany mametraka an'izay neutralité zay satria rehefa tsy voavahan'ny fotony ny raharaha dia hiverina foana ny crise politique mipetraka foana ny ratra dia isy foana zany a ny crise aterak'izay izay ratra zay mbola ifandrindran-dalana amin'ny concertation ny fikonan-doha ny anaovantsika ny atao hoe na guérison nationale na dialogue national na pardon le grand pardon zay anarana hoentin'ny hoentina eo zany satria misy ratra be deaibe any misy fery any tsy resaka politika fotsiny resaka ara-ekonomika ihany koa nisy olona zay nomena vahana teto amin'ity firenena ity vitsy anisa kanefa tsy maty manota ihany koa nanilika ary nanao tsinitsinina an'ireo malagasy ireo mpandraraha malagasy isa zany ny ina moa zany ny guérison
hipetrahany ataontsika hoe justice sociale, justice économique, justice politique fa reny zavatra reny tsy zao tsika manao anazy dia sarotra ny anovantsika sy tazomantsika nyzany fanavozana zany aoriana zany satria singa tsy maintsy okitiany zany mba amahana n'le olana ifotony lazaiko hoe mila vavahana ary mila mahafantatra zany mila miavana amin'ny tany isika mila miavana amin'ny foko mila miavana ny samy malagasy tsy voatery foana hoe resaka politika foana ny nampiady atsika teto fa nisy olona tany nisy nanao monopole ny re-pirenena teto nisy malagasy tsy nahita ny anjara masoandrony fa anisan'ny fanavozana efa nentina satria le fanavozana processus dia efa misy fanavozana zay efa natao any ministera any hitatsika tsara ireo fanapa-kevitra zay nraisina zay raisiko hoe araka ny ara-toekarena ohatra dia efa samy nahita sika hoe efa nisokatra amin'izao ny fanomezana agrément nireny olona mpanondra na ravany zany na letsi zany satria teo aloha zany tsy nisy an'izany dia amin'izao fitondrana zao dia anisan'ny fanavozana entin'ny ministera izay tompon'andraikitra amin'izany ohatran'izany ihany koa ny resaka arenakibony tany efa misy zavatra maro zay mandeha any zany zao fa le fanale fikonan-doha zay resantsika ty fikonan-doha concertation nationale le tena concertation nationale fa eny etsefatsefany eny misy ny zavatra maika dia andraisana mesure maika andraisana fanapa-kevitra maika misy zany ireo fondation izay atao à court terme misy ireo fondation à moyen terme misy ireo fondation any aorinany mihitsy na long terme izay ilaina rafitra anankiray hiaro an'izay ireo fondation zay vita zay andao ataontsika hoe mizotra ara-dalàna araka izay niverana azy ilay fikonan-doham-pirenena horaisina toy ny inona ilay fekevitra horaisina eo ivohitra ao anatin'izay ho toy ny lalàna ve ny ataontsika hoe valeur juridique an'ilay izy mihitsy no fanontaniako sa ho toy ireny tondro zotra tamin'ny 7 reny ka afaka manatanteraka azy na tsy ny mpandray anjara ao anatiny fanavozana anankiray ihany koa zay zavatra resanao zay tsy ohatra ny taloha intsony hoe andeha entité politique te tamin'ray fotoana reny moa zany dia entité politique no mouvance no nenentina nanao an'izany dialogue national zany concertation nationale réconciliation nationale tindray mitoraka ty satria tsy resaka politika fotsiny vahatsika fa resaka ara-sosialy ara-culturaly misy an'ireo fampandraisana andraikitra sy anjara an'ireo ray aman-dreny ara-drazana misy fampandraisana andraikitra sy anjara an'ireo ray aman-dreny toteny reny zany any amin'izay toerana misy an'ireny dia ny fekevitra zay ivoaka ao ny fekevitra zay ivoaka ao dia fekevitra irany rehetra teny irana ary ho avadika lalàna ny voalohany amin'izany dia ny anaovana moana document d'orientation zay entina mandrafitra ny lalam-pandroenana dia ministera sahaniko no iandraikitra an'izay famadihana anazy ho lalam-pandroenana izay dia ho lalam-pandroenana io mbola hoentina eny amin'ny ivony antemeram-pirenena hoentin'ny gouvernementa ny ivony antemeram-pirenena raha ohatra ka référendum zany no atao dia ny vahoaka amin'izay indray no andeha hifidy an'izany na andeha hifidy andray anjara amin'izany référendum na élection constitutionnelle zay tonga dia miravina zay zavatra zay avadika ho lalàna ny code électoral hokitiana na hovaina manontolo vadika code électoral vaovao rehefa manova lalam-pandroenana antsika dia misy institution ao anatin'ny lalam-pandroenana misy institution hafa afaka ampidirina ao anatin'ny lalam-pandroenana natao hoe afaka constitutionnalisena afaka ampidirina ao anatin'ny lalam-pandroenana dia zava-dehibe ny ilazana an'izany fampizarana an'izany satria mba hialana amin'le hoe rehefa misy filoham-pirenena lany vovavao zany io dia hovainy daholo ny rafitra rehetrarehetra zay tiany atao anisan'ny voalohany amin'izany ny rafitra gouvernementa io miovaova isaky ny filoham-pirenena na isaky ny prime ministre voatendry ny rafitry ny gouvernementa any ivelany any mahatonga firenena mandroso dia misy stabilité ary voaharo anatin'ny lalam-pandroenana reny lafitra reny misy zavatra tsy tokony kotehana zany ary zay ny tena ilana sy mahavesa-danjany atao hoe continuité de l'état
ny ny olona zany misy vision telopolo taona vision 2030 vision 2040 ohatra resaka ara-toekarena dia nizaniza filoam-pirenena eo tsy miova mihitsy ny vision économika iny raha ohatra tsika makany Indonezia ohatra dia ny azy ny hitantsika mipetapetaka amin'ny affiche eny na ny panneau publicitaire reny a dia vision 2030 vision économique na vision resaka tontolo iainana environnemental fotsiny zany na vision éducative na vision zavatra tsy tokony iovaova isaky ny fitondrana zany dia nizaniza mitondra dia mitohy foana zay dia zay ny teny mahatonga any amin'ny teny hoe il faut constitutionnaliser atao anatin'ny lalam-pandrenana ny zavatra tsy tokony hokitihana satria tateoriana hita tsy hoe tateoriana mbola tsy de tsisy nanao an'izany mihitsiny fanavozana hoentintsika zany satria stable ary ny lalakombana dia fantatra hoe tsy miova mihitsy a na roviana resaka fanabeazana zany tokony tsy miova mihitsiny resaka éducation ny resaka santé ny resaka population ny resaka économique misy zavatra tsy tokony miova mihitsiny ny tsika zao ohatra raisiko fotsiny zao hoe ny décentralisation dia arakaraky ny flou zay mipetraka eo no anovanana io mbetika izy alefa ny any miaraka amin'ny aménagement territoire mbetika izy alefa ny ary ministère ny intérieur mbetika izy tsy hita ny tableau fa direction générale fa raha ohatra tsika te hiditra any amin'le resahan'ny filohan'ny fanavozana hoe décentralisation très poussée dia misy zavatra tsy maintsy apetraka ary arovana any anaty lalam-pandrenana dia io décentralisation io zany lasa slogan fotsiny hoe décentralisation effective zao hoe fa io fampandraisana anjara sahady ny fokotany sy ny commune io ao anatin'ny concertation ny fionandom-pirenena io a dia efa nisan'ny décentralisation izay amerena ny tena anatanterahana ny fomba fitantanana ny firenena eo ariana eo ny fanaparitahana ny budget ahafahana mampandroso ny any fotony ny miakatra aty fa tsy vagnoga eto Antananarivo fotsiny fa misy manitikiditra ny saina ihany raha mato-minisy mpanjakana ny fanaovana fikoanantom-pirenena ve a mikitika ny rafitra ny fitondram-panjakana mijoro zao zany hoe la teteza mita misy atsika zao ve voakitika anatin'ilay fikoananto sa hoe endrasana amin'ny momba n'lay repoblika ho avy fotsiny nanaovana ny fikoanando io ny tenin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika mantsy milaza amin'ny hoe afaka roa volana no fepitaona omeko mpikambona amin'ny gouvernemanta ohatra dia miandry ny mpanara-baovao zany hoe tapitra ny roa volana zany a andeha le fikoanantom-pirenena dia mety misy miova ao a dia miova ny rafitra miova ny antenimera miova ny sy ny samihafa dia miova ny gouvernemanta le teteza mita no miova mikitika ve zay raha tsaroantsika tsara fa tamin'ny 14 octobre dia nisy ny mididy ny HCC numéro 10 iny izay nametraka hoe le rafim-panjakana le institution rehetrarehetra zay eo anatin'ny didim-panjakana iny dia voatazona daholo voatazona ny HCC voatazona ny Sénat voatazona daholo rehetra mbola nisy fanampiny indray ny décision ny HCC iny tateoriana hoe mamita mandany daholo ireo rafim-panjakana ireo androm-panjakana izay manana olom-boafidy zany zay voalohany ny faharoa ny voalazany filohan'ny fanavozana izay hoe mamero volana moan'ny gouvernemanta hoe misy vokatra ve anjarany no hijery sy afantatra sy hanapa-kevitra mahakasika an'izay hoe nisy zavatra niova ve nisy fanavozana ve nentin'ny ministera tsirairay tao anatin'izay raha hitany fa tsy misy zavatra tsy niova tsy niavao tao anatin'izay dia fanapa-kevitra anazy zay fa samy miezaka daholo ny rehetra ary ao anatin'ny fomba fiasa amin'izao fotoana zao isan-kerinandro ny ministera rehetrarehetra dia samy manao ny zava-bitany ary manao an'ilay tatitra any prime ministre dia zao zany zay tsika mamary efa nifarana ny volana novambra zany zao a dia efa lasa daholo indraindray zany zao a ny tatitra ny zava-bita ny activité rehetra natao tao anatin'ny ray volana atao fahazarana zay fa ho an'ny ministera ny tantanany manokana dia isaky ny telo volana dia anao tatitra na isaky ny zay tokony anaovana tatitra dia manao tatitra
any amin'ny prime ministre indrindrandrindra fa any amin'ny filohan'ny fiadidinany fanavaozana satria ministère auprès de la présidence izy ity dia rehefa manompoka zany ny zavatra rehetrarehetra dia misy tatitra foana ary rehefa manompoka mihitsy moa zany zao fa mbola tatitra tany amin'ny prime ministre ny activité rehetrarehetra mbola ao anatin'ny préparation rehetrarehetra zay zao dia hitany tsikelikely eny hoe zao ny fizotra sy fandehanan'le fikonan-dom-pirenena fanapa-kevitra eny an-dalana eny ny hoe fanovana ny rafi-panjakana aloha ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao tsy manana zo andeha andrava rafitra na izy na androm-panjakana izay koa androm-panjakana tsinona ao fomba hoana moa ny androm-panjakana gouvernementa na ministère andeha andrava androm-panjakana voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana sy voalaza sy voatazona ao anatin'ny décision-ny HCC dia zay eo zany aloha ajaina satria hoe manaja zay manaja ny didim-pitsarana sy ny tanytandalàna miverina ary manaja n'izay hoe andeha any amin'ny tanytandalàna zany angeny tsy nisy teto e tsy fanajana ny rafitra tsy fanajana ny fizara-pahefana nahita ianareo tamin'ny farany teo ny fandaniana ny loi de finance tsy nitsabaka na dia kely ohatran'iny ary na ny filohan'ny fanavaozana tsy nanome baiko hoe ovay zao na tazomo zao tsy ny intervenir ny prime ministre na kely ary tsy tena hoe hita mihitsy hoe nisy fisarahan'ny pahefana ny fahefana-panatanteraka na ny ny anjarandraikiny dia namolavola ny loi de finance iny tsy izay fa efa vita talohan'ny nomination nay iny ny prime ministre sy ny équipe technique no nanao an'iny dia tonga avy eo ny ministre ny teti-bolam-panjakana dia nanampy hoe zao no etitsika entina anaovana sy ampisehoana le fanavaozana ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa-panjakana zay tsy nisy mihitsy nandritra ny fotoana teo aloha teo tsy nisy mihitsy zany dia nisy an'izany nisy maromaro ny zavatra voalaza tao anatin'ny teti-bolam-panjakana fa tsy nisy mihitsy zany hoe fitsabahan'ny fanafangarona mihitsy zany ny raharaha ny fahefana anankiroa tsy mitsabaka any fahefana mpitsarana ihany koa ny fahefana mpanatanteraka amin'izao efa fanavaozana angizabe zany zavatra zany ka ny fanapa-kevitra any ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavaozana iarahany amin'ny prime ministre zany osy tombokelo zay resaka gouvernementa zay raha matoa misy mpanjakana avy amin'ny ataoko hoe antoko politika angasa hoe ankolafikery samihafa ianareo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa amin'izao fotoana izao misy ny mametraka aya hoe saodia anomevahana ny hery politika na antoko politika zay ny avianareo tsirairay avy no ataontsika hoe mission anareo nga amevahana kokoa zay antoko politika ny avianareo zay am'izay fifidianana ho avy eo no atahoran'ny hafa zany mission anareo anaty gouvernementa efa anatin'ny fanavaozana tanteraka ny amin'izany zay ary efa mampiatra an'izany mihitsy zany raha misy dia misy rona telo ny tany anaty antoko politika ao anatiny io nampanao politika ny tena marimarina kokoa ny lalan-tsaina zay entin'ny fitondram-panjakana nametraka ny gouvernementa io dia gouvernementa anajanyzay tanytandalàna zay fa gouvernement neutre tsy amevahana na iza na iza fa indrindrandrindra ny ministère-mpanjakana zay tantaniko zay namafisako an'le teneko teo hoe neutralité no tadiavina ho an'ny gouvernement any anatin'ny lalam-pandroenana zay mbola ianantsika zao ke mitaky ny neutralité de l'administration izay notsontsoniavina tamin'ny fitondrana tany aloha tany dia tsy ahita zany nareo hoe iny fa misy ministère anankiray na ministre andeha anatrika na andeha mevahana na ny andeha aka ampiseho an'izay fiandaniana ara-politika zany dia mino aho fa tonga dia efa maka ny fanapa-kevitra ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavaozana sy ny prime ministre raha vao misy zay zavatra zay ny fanajanan'izay lalàna zay fanajanany voalazany lalam-pandroenana zay dia ajainay ohatra ny anakandray maso zany solombavam-bahoaka no lasa ministre fa rehefa lasa ministre dia ato anatin'ny administration publique satria
ny administration fitantanam-panjakana ny gouvernement io faratapiny amin'ny administration publique zany administration ny premier ministre moa zany lehibeany ny tiana tenenao anatin'izay zany ny mission anay rehetra ao hatrany amin'ny fiatidinan'ny fianavozana ka hatramin'ny ministera rehetra atao anatin'ny gouvernement dia mission anao fanavozana dia samy manana ny anjara ndraiky ny daholo zay amin'izay zavatra atateraka an'izay fanavozana zay ny ministera manokana ny dia anao ny concertation amerina milony ndray ny asiny ny famendren'ny ny malagasy ny vahoaka ny olo-pirenena ny dignité humaine ny redevabilité publique ny éthique publique ny famirenana indray ny mangarahara ny zany rehetrarehetra zany be dehibe ny zavatra tafiditra ao anatin'le singa entina manatateraka zany fa ministera tsiraray ihany koa manao an'izay sady manao ny asany andavanandro maha ministera anazy manodin-draharaha mandeha mandeha ny fotoanantsika ny fantaniko farapariny angambany dia hoe afaka manome antoka afaka migarantie ve nareo mpitondra amin'izao fotoana zao fa hobajainareo le fe-potoana ny tetezamita hitondrana fanavozana ary azo afaka manome antoka ihany koa fa hoe tena naja n'le fotoana nareo indrindra amin'ny resaky concertation io hoe sa hoe miankina amin'izay vokatra ao anatin'izay mety hoe hitaran'ity tetezamita ty fa betsaka ny olona miahy hoe sao dia anitatra reo na ohatran'izany efa efa napetraka le fe-potoana raha misy olona tena maika any amin'ny tany zany concertation nationale zany dia voalohan'ny fanavozana ny premier ministre maha-technicianna anazy ary amin'ny matompona ndraikitra anatateraka anisan'ny lohany anatateraka zany fanavozana zany dia nametraka ao anatin'ny ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'état hoe ny enimbola voalohany ny enimbolana voalohany le volana raika hatramin'ny volana fahenina anaovana concertation nametraka le 6633 zay zavatra zay ahafahana manatateraka ny andraikitra hatramin'ny farany fifidianana zany fifidianana filoam-pirenena voalaza anatin'ny PMO iny zany hatrany amin'ny fifidianana any zany rehefa mamaky any amin'ny farany amin'izay tsika nefa dia misy nytenenina any hoe kanefa ozy izy azo vaina io tetiandro io arakaraka ny filana sy fanapakevitry ny any amin'ny concertation nationale zany hoe mety ho vitanay raha vitanay melohan'le 7 volana io dia tena miezaka daholo na ny FKM na izay arahabasoa arahabatsara raha sanatria hoe tsy maintsy hitarina kely fotsiny le izy fa tsy ho hitarina be fa kely fotsiny dia atao arak'izay fa hatreto aloha dia samy miezaka daholo anajan'le voalaza le 7 volana ny azo antoka fotsiny dia izao tsisy maniry hijanona ela be satria rehefa tetezamita toy izao dia be dehibe ny zavatra mety mitranga indraindray na fitakiana iverin'ny olona zavatra tsy vita nandritry ny fotoana eretrarehetra tany ny zavatra nitakiana nandritry ny 90 taona na 20 taona na 10 taona na 5 taona everiny fa androany dia azony io dia misy koa mieritreritra hoe le olona avy nyterena mafy be ohatra izao dia rehefa nomena ny fahalalahana sy ny zo fototra rehetrarehetra dia tonga dia lasa niridana be lasa mandeha ho azy le mandoro pneu nefa mandoro ny fananam-panjakana zany mandoro amin'ny tsy lanitsika ao anatin'izay misy manimba fananam-panjakana misy manao fanimba zany processus moramora ao fa tsy maintsy ho tonga saina daholo tsika mifampitaiza mifampatoky dia zay ny zava-dehibe indrindra ny tanjona dia ny atongavatsika any amin'ny fametrahana fitondrana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra tsy misy olana ntsony fa ny aki rehetrarehetra zavatra tapaka ny mahasoan'ny vahoaka malagasy mahasoan'ny firenena tafiditra trao hatramin'izany angena ny fifandraisana anivelany ary tafiditra ao anatin'izany anisany oresahana daholo zany any amin'ny fikonan-doam-pirenena tiana tenenao anatin' zany tsika tsy taitra tsy maika nefa tsy tara ozy izy ny premier ministre zay fa manao ny zavatra tsara dia mamoaka zavatra tsara ihany koa teo amin'ny adiny ray sy fahefany teo eo zay ny dinidinika ny fanaovantsika raha matoby nisy mpanjakana toko hoe efa notetezina avokoa ireo loha hevitra tokony ny fampiresahana taminao satria voalohany androany no nisy fivoahana firesahana ohatra zao tamin'ny mpanao gazety amin'ny maha minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinany republika misahana ny fanavozana anao ataoko hoe ampy angambany zay ry izy mianada rehefa tsy misy tsony ny fanontaniana dia angamba toy ny fanao mahazatra rehefa misy fandaharana tahaka itony omena anao ny teny famaranana toko
Makasitraka anareo aloha ianareo teny menada zay niaraka tamiko teto androany makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ny firaritsika rehetrarehetra dia tia Madagasikara tia anana ny toerany ary toerana tsara manerana an'izao tontolo izao fa ny tena zava-dehibe indrindra dia hoe ilay olom-pirenena malagasy anana ny asiny anana ny famendreny isitraka marina ny are-pireneny isitraka ny zava-tsoa eto amin'ity firenena ity tsy ny hafa no avelantsika isitraka an'izany fa fanapa-kevitra fa amintsika io voninao voniny ianao voniny isika rehetra anao izay fanavozana ho amin'ny tsaratsara kokoa izay dia andao ary hiaraka isika rehetra ho anatin'izay santatra baravarany ny androany tsy maintsy mbola isa ny fiverenana ary fanentanana isan'andro satria araka ny teneniko teo iaho hoe raha amin'ny alarobia izao ny lancement zay moa fa no nitondrana anazy ny entina anaovana an'izany fikoanan-doam-pirenena izany a dia hitoy amin'izay zany a ny fandraisana ndraikitry ny rehetra io zavatra izay atao io dia tsika rehetra fa tsy olona ray na ny fanjakana fotsiny fa isika rehetra no ao anatin'izany fanavozana zany a hitondra an'izany hevitra tsara ary tsy hanao ny fanao ratsy rehetrarehetra ny zavatra izay vita tsara toizina fa ny zavatra tsy maintsy anaovana fanavozana tsy maintsy anaovana fanavozana satra tompoko dia zay ihany koa no mamarana zany ty fandaranantsika androany ity a isaorana ianao raha mato minisy mpanjakana nanaiky ny fanasanay ka nanaiky ny zara sy ny tafatafa taminay telo menada ato amin'ny akavanako njaka avy eo amin'ny radio Antsiva ato amin'ny akavia kosa raha mato kely finoana zay mpanao gazety ihany koa misaotra nareo menada niarany farimbina tamiko tamin'ny fametrahana fanontaniana ary indrindraindrindra ihany koa isaorana isika nanaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany tany atokantrano tany mandra-peona tompoko